Madagasikara taminazana tany sarobe ny masina toko loka sondomeny rasanay talo maty hoana no tena lasanay mitsangana ritanora mitsangana kasamananay ay samoano sady olona mijoro saitoko elay mitsangana mitsangana kasamananay ay samoano sady olona mijoro saitoko elay Sikareti sawa kanga naragi Chazuta bana narabanaku Kaitu malai asaresati Yunuluara lukutu timisu Mitsangana narikadu Taunura mitsangana kasamana rayai Sanuano anusadi hoki Muna mitsuru saitu kulelai Mitsangana kasamananay ay Samuan sadi hoki mitsuru saituko lelay Malagasyo ay pangkapi Upiralay veniray tapu Di pangkala tawisanati Teniray tuko nisay na sinipu Mitsangana ritanura mitsangana kasamana rayay Samuano sabi hoki mitsuru saituko lelay Mitsangana ritanura mitsangana kasamana rayay Samuano sabi hoki mitsuru saituko lelay Faly miarahaba ny vahoaka malagasy Tsakanavaka na ny tontoerana mbola misy koa ny ampitan-dranomasina. Alefako foana zay hira zay mba hampiverina ny sain'ny tanora, hampiverina ny sainy efa nahazoazo taona, hampiverina ny sain'ny malagasy mianda miambavy. Ndao tsika hitsangana hijery zay hahasoa le firenetsika satria lasa faux débat ny manjaka eto de lasa fanambanambanian'olona de lasa fanenjehana ny elita. Mitsangana zay nianatra, mitsangana zay mahay, fahazavela influencen'ny olona tsy nianatra tsy mahay le domaine no miseho hanazava sy hanapepo sy hanambanimbany ny olona nianatra. Zay tsy nampandrosatsika hatramizay. Tsy asiatsika dikany ny feon'ny teknisianina, tsy asiandreo mpanao politika reo dikany ny feon'ny teknisianina, de ry zareo no manao mahay ny zavatra rehetra, manao mandidy sy manapaka, de nefa mivarina any akady foana le firenena malagasy. Mandeha ny débat décentralisation, mandeha ny débat état unitaire décentralisé, mandeha ny débat resaka fédéralisme, état fédéral, état fédéré. Ezaka nanazava teto foana zay ry aly mbola hanazava. Fa ny olana fotsiny misy fotoana koa teo misy tendu ny atmosphère satria misy olona mihevitra azy rehefa mana fahefana amizao fanavaozana mandalo zao de mihevitra azy ireo hoe olom-boafidy de rehefa olom-boafidy de mety tiany vahoaka izy mety lany, mety misy koa ny lany nangalabato, de misy sasany tsy lany koa mety nangalarana ny vatiny tsy lany. Zany tsy midika hoe tsy mahay le olona fa système électoral nahavoan'ny rehetra de firmany tsy nitaraina amin'ny resaka halabato ny any manokana teo amin'ny premier arrondissement la mpifaninana tamiko tsy mahazo olona de ray nanao carnaval zay efa any amin'ny tunnel any Ambojatovo any lohany ny rambony mbola any 67 mbola tsy mibozo ny olona mbola tratrana ihany koa ny rambony de nakaza daholo ny vato natakalo nangalarina. Zany moa zany tsy teny zavatra maro fa raha mahasahy avereny le fifidianana député ny premier arrondissement de hahitanareo agny izy mariny tokony député igny fa igny moa tsy tondrako resaka raha mahakasika an'izay ialako tsiny mivoaka malagasy satria nandany fotoana misy nantsona hoe mpangalatra fotoana moa zany voleur de temps lasa ny famaly am'le zalahy reo za
de nidina kely indray le niveau nefa le niveau fa napekariko foana mantsy le niveau le malagasy zay mahatonga ahy mampianatra ny zavatra ampianariko eny amin'ny université eto amin'ny mur eto amin'ny Facebook mba hampitovy an'izay niveau zay fa ialako tsiny aminareo fa somary nilatsaka indray le niveau satria nefa maly amin'olona tsy de mitovy niveau amiko indray aho teo satria tsy maintsy valiana izy samy kristianina sika samy musulmane zao ny voasoratra ao anatin'ny baiboly ao homeko anareo le olo mbo fidy milaza mahay sy manambanimbany olona sy manambanimbany teknisianina sy ny elite eto raha tsy tenenina amin'ny hadalany ny adala de mihevitra ho hendry izy de zay nitenena anazy io nampidinany an'le niveau am'izay mba takany tsara de mipetraka am'le niveau misy anazy ambany agny zany tsika mba hafantarany hoe ay zay ny misy azy ay zay ny tokony plasiny eto amin'ny firenena ty fa tsy hoe mena fahefana ambony izy nefa tsy de agny loatra le niveau intellectuel de lasa mirehareha de lasa manambany hafa de igny zany le tsy mety tsy maintsy anarina kely petafana kely de am'izay mba mieritreritra izy rehefa avy eo he ay ty olo le fananako tiky olona tsy zakako amin'ny resaka fahaizana ny resaka hoe zany nanimba ny état unitaire décentralisé tsika eto de ny tsy fahafoizana nanao le transfert de compétence de tsy fahafoizana nizarany ressource zay fotsiny tena olana tamitsika teto nefa tsy sinny fa raha teny soka hoe fa fédéral fédéralisme etc mbola même kifikify io raha mbola tsy zaraina le fahefana ka zay resaka ressource zay zany no anaovako vidéo vetivety eto hoe inona ny antony sy nampandeha le décentralisation effective satria tsy karaka ny lalam-pandroana de ao amin'ny titre 5 ao mipetraka tsara le loi constitutionnelle 2010-001 tamin'ny 11 décembre de 2010 de mipetraka amin'ny titre 5 ao ny mahakasika an'izany collectivité territoriale décentralisée zany de manaraka an'io zany ny ambanin'ny lalam-pandroana mantsy maintsy misy ny loi organique de loi organique de 2014-018 igny tadidizy tsara izy igny de mbola misy loi manaraka ao amin'ny ressource ny CTD collectivité territoriale décentralisée matadidy an'izany mpianatrako amin'ny finance publique sy ny finance locale de ny loi 2014-020 de ao am'izay ny lol fa momo zany ao ny loi de finances initiale loi de finances rectificative annuelle igny zany no igerentsika an'izay resaka finance locale zay inona marina ny principe constitutionnel araka ny teneny to de ny autonomie financière de ny collectivité territoriale décentralisée manana autonomie financière ve tena mikirakira vola marina ve ny faritra ny commune satria ny province moa raha vatsika tasitement izy zao de hadisona zavatra mipetraka amin'ny lalam-pandroena anao de tsy taterahana de tsika samitsika ihany ny hatra am'izao hoe tsy manaraka ny lalam-pandroena fa jereo amin'ny article 140 ny constitution hoe les collectivités territoriales décentralisées s'administrent librement zay le libre administration par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Élu veni chef de région. Des fois, mandika de la pandémie, nangisika de l'article 140. C'est lui fa nommé. Les intérêts qu'on évoque de déconcentration, on nomme quelqu'un à la tête des collectivités territoriales décentralisées. Où est lui? Article 141 Constitution. On les ressources en collectivité territoriale décentralisée. On a des ressources propres. Il nous donne un impôt, taxes, revenus de domaine, etc., restore, mise dotation de l'État. Ni fanzakana misy ny manome vola par le bien misy ny FDL, Fonds de développement local, de misy ny vola tena avy aty amin'ny fanjakana transférena na subventionnena ny commune, ny région, sy ny province raha misy ny province. Misy ve zay, misy ny emprunt, afaka mitosa reo satria personne morale de droit public, fa tokony mahazo autorisation avy aty ambony zany ny ahafahan'ireo mitosa ireo collectivité territoriale décentralisée reo. Afaka manao coopération. C'est une coopération décentralisée, avec un fonds de commune en France, avec un fonds de région en France, avec un fonds de région en Japon, en Chine, etc. À ce tour de rôle, nous parlons de bailleurs de fonds. Ils avaient nous règles notre ODD, Objectif de développement durable à 16. Pas de décentralisation sans ressources. Des intimes collectivités territoriales décentralisées, ni Fukutani.
Fa fonkotany de structure déconcentrée de miakatra eo ny arrondissement structure déconcentrée, miakatra eo ny district structure déconcentrée, miakatra eo ny préfecture structure déconcentrée, etc etc. Ka itsika zany tokony mifampianatra sahala amizao fa tsy le mifangapepepepy mifanambanimbany. De misy olona mitsofoka amin'ny zavatra tsy domaine. Za tsy afaka isotro amin'ny resaka pilotage, tsy haiko. Resaka bomba nucléaire sy ny resaka nucléaire, tsy haiko, tsy hiditra amizany aho. Fa ty kosa ma juriste publiciste, docteur en droit public, sy ny science politique, efa niainako hatra tany amin'ny université, ny resaka droit public zany. Sy zany no hampianarina an'izany no hanarinarina mahakasika an'izany, ka zay no mahatonga mba manetry tena, mpanetry tena zay haiko no ampianariko ny vahoaka malagasy, zay haiko no ampitaiko, zay no antsoina hoe mpampianatra, ary ampitaina amin'ny fomba dio le izy. De inona marina les ressources an'ireo collectivité territoriale décentralisée reo de tokony misy efatra ngeza be izy io. De zay no antsoina hoe ressources propres. Zay no fiscalité locale ao amin'ny loi 2014-020 article 23 io. Ina daholo izy, impôts et taxes. Izy no mifidy azy io. Qui vote les taux? Hotrina no taxena any amin'ny collectivité territoriale décentralisée. De firy no tokony hipetraka agny, de firy no tokony mipetraka aty amin'ny fanjakana. Izy no manao recouvrement, izy no mitaky azy, izy no bénéficier azy. Raha tokony ho izy, tokony collectivité territoriale décentralisée no bénéficier ny hetra ao anatiny eo. Ina daholo ny hetra an'zareo. Ao ny FT, impôt foncier terrain. Raha vao misy tany zany eo anatina commune anankiray sy ny région anankiray, de tokony commune no migoka misitona ilay hetra amin'ny alalan'ny inona, amin'ny alalan'ny délibération ny conseil municipal na conseil communal. Zareo manao ny délibération. Fa io kosa misy any amin'ny avy aty ambony aty zany mametra hoe code général des impôts no mametra hoe firy ny taux maximal sy ny taux minimal moa zany igny samy manao ny azy, fa le maximal ny tsy mety raha ohatra ka mihoapapana ny hetra ho takin'ny commune na ny hetra ho takin'ny région. Igny zany le IFT impôt foncier terrain igny 100% amin'io zany tokony miditra any amin'ny commune amin'ny budget communal. De raha hitany rehetra eraky ny vazatany Madagasikara anakina commune rehetra hoe de tsy avelan'ny commune zay raha tena miditra marina, raha tena mandoa hetra marina ny malagasy. Zay ray. Faharoa, mipetraka anaty trano tsika fa tsy mipetraka atokotany. De misy ny impôt foncier sur les propriétés bâties. Igny le IFPB malaza, IFPB miny. Mbola ny conseil municipal koa no manao ny délibération hoe firy ny alaina isa-taona amin'ny hetra tranon'olona. Tokony miditra koa igny 100% any amin'ny commune. Fa moa miditra le izy. Satria ko tiana mitôla le zay tafo ray de mandoa hetra. Tokony saiko na 5,000 isa-taona na ohatrina no aloha amizay de firy tafo ny trano misy eto amin'ny commune eraky ny ty Madagasikara ty. Moa hoe mandoa hetra tsika, raha mandoa de makaiza le izy. Tokony sy menimeny nangeny mera zany raha fa tena mitsofoka le volan'ny tany sy ny trano hetra trano fotsiny de tokony avelan'ny commune. Mbola misy anefa ny taxe professionnelle. Fa igny ndray lalàna ny mamehy azy. Le lalàna 2014-020 io zany sy ny code général des impôts no mametraka le taxe professionnelle zay. De mandeha any amin'ny centre fiscal igny, ina daholo ny asan'le olona. Épicerie, manao inona ty, manao bar, manao inona ty, karaoké, etc etc. Hotriny isa-taona no aloha. De ao ny droit de marché. Zay raha tsena. Io tsena io vola be miditra amin'ny commune. Mbola ny conseil municipal ihany mametra an'le taux, hoe zao le izy, de manana régisseur ny commune, igny le olona mivezivezy mitaky hetra sanandro 100% koa ny resaka hetra mitsofoka any amin'ny commune. Firy resaka tsena, hetrana tsena. Firy. Zany ny droit de marché zany de tena miditra marina ve izy no mihinana azy. Satria le mpivarotra no itakena an'io. Misy sasany manao 400 ariary, misy sasany manao 200 ariary. Arakaraky le commune misy hoe commune rurale ve sa commune urbaine le izy de arakaraky an'izay ny taux. Mbola misy ny ristorina tompoko lahy sy tompoko vavy. Zany daholo ny vola miditra amin'ny commune. Lalàna ndray ny mamehiny io mbola any amin'ny loi 2014-020 io. Hoe firy ny any région, ny ristorina raha ohatra ka anatin'le région le izy. De firy ny any commune. De anatin'le lalàna io zany 60% ristorina tompoko tokony injectena amin'ny commune.
dia ny 40% amin'ny région faranisy ny province dia mizara roa indray ny 40% 20% amin'ny région 20% amin'ny faritany na 10% any amin'ny faritany dia tsy haiko hoe firy pourcent koa dia ny 30% ty amin'ny région fa 60 any amin'ny commune dikan'izay zany tokony hiroborobany le commune eto Madagasikara fa inona tsy mampiroborobo azy mbola ao ny droit d'abattage io famonoana omby io resaka boucherie io tsy ny omby rery ihany fa ao koa ny kisoa andoavana droit io azahoan'ny commune vola dia firy isan'andro ny kisoa maty sy ny omby maty ry zareo fa dia makaza daholo ny volan'ireny droit d'abattage regny mba mila tsirina ihany koa sy ny sisy inona ny tiako heviana satria za anatin'ny corps ny administrateur civil na dia za docteur en droit public sy ny science politique io misy asa lehibe oatsika assez ny chef de district sy ny préfet ataotsika ve le asa dia misy fotoana anaovako mea-culpa misy namana tsy mahafantatra ny asany misy namana tsy manao ny asany jereo amin'ny article 150 ny constitution sy ny loi 2014-021 sur la représentation de l'état ricollègue isany itsika ny tokony ny surveiller tsika ny tokony manao appui technique amin'ireo maire reo sy ny chef de région reo sy ny gouverneur reo tsika ny tokony manao an'izay amin'ny alalan'inona tsy voatery contrôle de légalité ana contrôle tsika fa manao appui aloha mampianatra manampy zay tsika vao micontrôler araka an'le texte io mijery le taux hoe rariny sy rariny ve le taux hitaxena amin'ny vahoaka sao dia tsy zakan'ny vahoaka le hetra araka ny teny vazaha trop d'impôt tue l'impôt en matière de finances publiques zay matière de droit budgétaire trop d'impôt tue l'impôt hoe raha fa be loatra ny hetra apetraka anao am'le vahoaka dia mamono azy tsy andony io satria tsy manana fahefana satria izy mahantra dia mila miasa zany tsika mila miasa tsika fa tsy hanao contrôle fotsiny dia hanao déferment le acte le commune sy ny région any amin'ny tribunal administratif zay ny mahamahetytsika angety mampianara aloha dia manampia manao appui fa tsy tonga dia mamely tampoka iny zany zay tany nesako tamin'ny za chef district dia sy manana problème maire satria za mampianatra ataoko ny asako fa ny sasany hanasazy foana ankoatran'iny zay zany ressources propre igny dia misy ny dotation de l'état zay ny antsony hoe transfert igny le transfert igny zany eo koa mampisy problème eto amin'ity Madagasikara atsika ty satria raha nijereko zao ny loi de finance farany teo loi de finance 2025 dia ngezangeza ihany le dotation mifanaraka amin'ny article 141 io zany izy no payer ny salaire izy no payer ny électricité sy ny eau amin'ny commune sy ny sisa les communes firy nisy anetiny 1695 zay aloha ny voasoratra hatreto tokony 5% ny recette de l'état zany no transférena any amin'ny commune koa zay le dotation sy ny transfert dia misy ny dotation globale d'équipement jereo amin'ny article 46 ny le loi 2014-021 eny koa dia misy ny projet inscrit en plan communal de développement sy ny plan régional de développement moa ve ireo commune marobe ireo 1695 isika manana plan communal de développement manana plan io région 24 io manana plan régional de développement nivaliny mety tsia dia misy am'izay ny cofinancement na commune sy ny sisa inona marina moa ny anjara asan'le commune dia ao ny CSB ao ny école primaire ao ny piste communale misy zany fa misy ny piste régionale sy ny piste régionale anjaran'ny région dia ny piste nationale anjaran'ny fanjakana fohy be dia misy am'izay ny subvention exceptionnelle aona koa zany tsy maintsy anatin'ny loi de finance initiale de l'année io subvention exceptionnelle io zany raha fa misy catastrophe zay ny antsona hoe gestion de risque catastrophe dia io zany misy décision en conseil des ministres misy ny kere any atsimo misy ny afo tampoka regny dia tokony misy ny subvention exceptionnelle reny amin'ny incendie regny men'le fanjakana le commune ny harany le doro sy ny fahamaizana sy ny sisa teo zao gezan'io tokony misy subvention exceptionnelle avy amin'ny fanjakana omena ny tamatavy tomasina satria potika satria zay resaka GRC zay subvention exceptionnelle anazy dia misy am'izay inona ny zavatra tena lehibe ananatsika eto Madagasikara tsika ny manana arsenal de financement dia ao ny FDL fonds de développement local amin'ny décret 2015-957 nametraka ny FDL io satria misy ny principe de précaution
péréquation io péréquation io zany no azo transposena koa eo amin'ny état fédéral état fédéré satria misy commune manan-karena araka ny ristourna sy ny fampidiran-ketra de misy sasany mahantry tsy gn'amininninina de zay péréquation zay zany mba samy mena 40% sy ny 60% zay ny fanaovana azy ahena ny subvention ho an'ny commune fa mahaleo tena fa manambola 40% ny azy fa ny commune tena resy le tsy manana fidiram-bola 60% ny azy zay le péréquation hoe atao zay hampitovilenta mba hampisy ny antsoina hoe égalité entre ny commune riche sy ny commune pauvre satria misy mahatra de misy inona de eo amizay le mandeha le circuit ministère des finances trésor perception compte ny commune zay vao manao mandany chef district etc io zany mbola misy hadisona koa io zavatra mbola averitsika any amin'ny trésor ve ny volan'ny collectivité territoriale décentralisée zay vao averina any aminy misy retard ange le développement fa ny contrôle ny tokony atao matanjaka fa ahoana ny tokony higéreny les communes directement sy ny région directement ny volany zay ny antsoina hoe libre administration fa taloha zany misy ny antsoina hoe contrôle de tutelle hoe tsy maintsy fanapahan-kevitra ny fanjakana zay vao afaka mamoaka vola misoboka ny mpanjakana zay vao afaka mamoaka vola ny commune sy ny région sy tokony efa voafafa zay fa ny ataontsika amizao zany tsy contrôle la priori tsony zay le contrôle la priori ny teneniko zay fa contrôle a posteriori efa manatanteraka ny budget izy amin'ny alalan'ny conseil amin'ny alalan'ny organe délibérant conseil régional izy amin'ny région conseil communal na conseil municipal izy aty amin'ny commune raha municipal izy raha commune urbaine communal izy raha commune rurale de izay zavatra zay tsy nitaterahana hatramizay zay le problème tsika le article 141 ny constitution sy ny loi de 2014 020 hoe 5% ny recette de l'état de igny zany no injectena any amin'ny collectivité territoriale décentralisée ta théorina 2% le izy de zay no anaovan'ny maire revendication fa ataon'zay le PDS zay maire mahay n'io lalàna io nampianarina n'io lalàna io de afaka mitrosa koa ny afaka mitrosa ny commune afaka mitrosa ny région afaka mitrosa koa ny fanjakana samy afaka mitrosa zareo amin'ny article 55 ny loi 2014 018 koa fa anatiny eo zay de misy ny autorisation de misy ny zavatra rehetra misy ny visa etc igny moa zany anatina loi de finance anatina procédure budgétaire tsy maintsy atao ihany ny contrôle satria araka ny tenin'ny vazaha la confiance n'exclut pas le contrôle zay zany tokony ho jerentsika de afaka manao an'izay coopération décentralisée zay ny commune sy ny sisa fa kosa tsy maintsy eo foana ny solon-tenam-panjakana ny chef district sy ny préfet mijery nizay zavatra zay inona ny tokony ataontsika ase manao appui amin'ny montagena projet communal sy ny projet régional moa manao an'izany itsika sady mitsangatsangana anatin'igny tobile igny any sy ny sisa misy hadisotsika io fa zay ilikilika amin'olona fotsiny kosa le izy fa raha fataotsika ny asatsika de tsisy mera migadra zany tsisy problème any amin'ny région sy ny sisany inona ny azony commune atao sy ny région collectivité territoriale décentralisée ny tiako tanenina afaka manao coopération décentralisée io miara-miasa amin'ny bailleur tonga de afaka miara-miasa direct amin'ny PNUD afaka miara-miasa direct amin'ny UNICEF afaka miara-miasa direct any amin'ny région any andafy agny sy ny sisa sy ny commune any andafy agny manoratra projet tsika inona ny condition tsy maintsy voasoratra le projet nefa tsy maintsy voasoratra anatina plan communal de développement na plan régional de développement tsika moa afa tsy teny province oto satria raha vaitsika le province jereo amin'ny asa ny ase inona koa ny asa amin'ny maha représentant de l'état de mireprésente ny fanjakana atsika rehefa misy ny coopération décentralisée zay fotsiny de vita araka ny loi 2014 021 zay de vita ny chocolat satria raha vao mitavozavoza ny représentant de l'état zany de tsisy zavatra azontsika atao misy amizay ny clé de répartition io zany miloza eto hoe firiny an'ny commune firiny an'ny région firiny an'ny fanjakana inona ny andraikitra ny commune inona ny andraikitra ny région inona ny andraikitra ny fanjakana foibe
mizara telo zany le izy satria misy ny état de misy ny démembrement de inona ny démembrement collectivité territoriale décentralisée, mbola misy démembrement hafa ao ny établissement public national, régional, communal, etc etc. Raha tokony ho izy tokony ny commune rehetra no misahana ny resaka CSB1 io hôpitaly agny Manivolo, tokony région misahana ny CSB2, de tokony commune misahana ny EPP sekolim-panjakana ny manatsara azy sy manamboatra azy, de ny CG sy ny lycée, ny CG anjaran'ny région, de ny lycée anjaran'ny fanjakana, anjaran'ny ministère. Zay ny zavatra tokony misy ny piste communale lalana any amin'ny commune 20% amin'ny fotsiny tokony andraikitra ny commune, de 20% tokony andraikitra ny région, de ny ambiny 60% tokony fanjakana no manao azy, fa ny commune sy région maître d'ouvrage fotsiny, izy no manao les contrats, izy no manao sy ny sisa any amin'ny tany misy azy eny. Zay système de risque catastrophe. Misy amizay le structure araka ny teneniko, équipe locale de secours avy any ambany amin'ny fokotany, comité communal de gestion de risque catastrophe eny amin'ny commune, comité de district de gestion de risque catastrophe eny amin'ny district, comité régional de gestion de risque catastrophe eny amin'ny région. Tokony misy vola alatsaky ny fanjakana, zay le injecté ny fanjakana en matière environnementale. Ny région tokony miandraikitra azy, raha misy grand projet zay vao alatsaky any amin'ny commune sy ny sisa tandreo tiany fandraka. Ny préfet, ny chef de district, de tsy lehibe ny maire, tsy lehibe ny chef de région, fa mpanao contrôle de légalité fotsiny misoloky any amin'ny fanjakana any amin'ireny toerana reny. Ny région, ny chef de région na gouverneur de tsy lehibe ny maire. Zany tandreo mifafandraka zany, tsy lehibe ny maire io, samy collectivité territoriale décentralisée io, na ny chef d'état zay tsy lehibe ny chef de région voafidy sy ny commune ny maire voafidy, satria samy olo voafidy ry zareo. Fa kosa misy ny sevosy mana fahefana fotsiny sy ny sisa fa ny fibekoana, de ny texte no mibaiko ny olo voafidy hanaky. Zay ny antsoina hoe administration de proximité, zay ny antsoina hoe libre administration. Fa ny mahavoatsika ijabahany avy ety ambony daholo na ny fanendrena ny olona any amin'ny faritra. Zany ke mampiady antsika eto Madagasikara e. Zany ke tsy mahatafita ny décentralisation effective io e. Satria na ny SG ny région, na ny directeur régionaux any amin'ny région any, mbola ny aty amin'ny fanjakana fohy be ny manendry azy. Zany le hadisoana, satria tsika tsy hanao transfert de compétences, tokony manana compétence de nomination kosa, sy ny compétence de décision kosa ny collectivité territoriale décentralisée, de mandeha mana compétence financière évidemment, de mandeha ny antsona hoe décentralisation effective eto amitsika. Tanteraho fotsiny tenen'ny texte io, sy le voalazany lalam-panorenana, le texte ny tabatabako teo hoe lalam-panorenana ny constitution de ao ny loi organique 2014-018 sy ny loi de 2014-020 zay mahakasika ny ressources sy ny fitantanana any amin'ny collectivité territoriale décentralisée, de vitany chocolat sisy problème tsony edy, sika sisy olona hitaky tsony. Zany fédéralisme sy état fédéral sy état fédéré zany eto, rehefa transféré, rehefa samy migoka mizuira ny volany sy ny harenany ny collectivité territoriale décentralisée, rehefa afaka manapa-kevitra araka ny fahafantarany azy, araka ny plan communal de développement ny maire, afaka ny plan régional de développement ny chef de région, zay ho tsy maintsy fidina fa tsy tendrena, de mandeha io. De raha tsika te handeha any amin'ny fédéralisme amizay, afaka mandeha tsikelikely, satria fédéralisme zany aza mifamitapitaka eto tsika. Tsy vita zany raha roapolo taona telopolo taona, fa io transfert de compétence sy ny transfert de richesse sy ny ressources io aloha, eo no anomboana azy raha mahasahy ny mpitondra zay hanavao sy hitondra le fanavaozana, de fidio ny chef de région, de fidio ny chef fokotany, atao fifidianana avy ety ambany, teny miakatra fa tsy teny midina tsony. Zay le hadisoan'ny mpitondra ny fandimby, teny midina hoe fidina ny filohan'ny republika, zay vao manaraka ny fifidianana sénateur, manaraka ny fifidianana, non, aza taony zany fidio ny chef fokotany. De rehefa lany ny chef fokotany, de ndao tsika iorganiser, satria fanavaozana zao hanavao tsika, ndao iorganiser élection communale ndray mandeha, satria fa marobe koa PDS tonga tendrena io hadisoana daholo. De avy eo ndao tsika hanao élection régionale, de ndao tsika hanandrana hanao élection
provincial raha mbola haverina ny province, de zay vao mifidy député, zay vao mifidy sénateur, tapitra zay vao vidina amizay ny filohan'ny republika. De sisy olona hanaraka efa-tsony sala mihatra amizay hoe rehefa lany président PSD de miditra PSD aby ny olona, miditra ko ny Arima lany ny président Arima de miditra Arima daholo ny olona, miditra ko ny NDD lany président NDD miditra manaraka NDD aby hatra amin'ny akoho sy ny vorona sy nino la sala amizany la vadika tim de la tim daholo izy menaka avy, vadika TGV de TGV daholo izy menaka avy. Non, da hoentsika avy eny ambany. Raha mahasady fidiony chef fokontany, raha mahasady ndao fidy maire, raha mahasady ndao fidy chef de région, de raha mahasady ndao fidy chef de province. Rehefa tapitra zay ataovany fifidianana législative, sady manao sénatorial sika manao députation, tapitra amizay zay ndao amizay hifidy ny président république. Sisy olona hiazakazaka hiditra amin'ny antokony zany olona hilatsaky président république zany tsony eo, satria fa vitany avy ety ambany de zay tena tiany vahoaka no zay no lany. Ny olana de zao na le lazaina ko tena le lazaina avy ety afovoantany de samy manana intérêt amin'io centralisme sauvage io, zay ny fitenenako azy. Ajanony le centralisme sauvage satria zay ny zavatra mibozy rehetra zany de naty amin'ny fitondrana foibe ny manao azy. Te hanala olona any amin'ny fatra de manala, te hanala olona any amin'ny commune de manala, te hanao PDS de manala, ataovy élection partielle. Rehefa misy hoe misy salabady de arefera, zay natsina hoe recall, mamerina le fifidianana atsika. Raha mahasahy satria na za zao victime na halabato, raha mahasahy zay tsika de verina le fifidianana, fa tsy tonga de zay raha abiabiaby zany de avy ety ambony ety de teo tsika teo niady hoe gro hoe nanapatra fahefana ny fitondrana teo aloha, averisika ndray mandengy izy amin'ny resaky nomination sy ny abrogation sy ny sisa, zay tiana ho abrogena, tsy mijery compétence. De farany amizao sous administré tsika satria olona tsy mahay no mitantana akamaroany amin'ny administration publique. Rehefa io raha vao machine io no mihodina, olona mahay compétent mipetraka anatiny io, na de misy problème politique atsika, na de misy problème na pauvreté, mba mihodina 50% ny raha mpanjakana. Fa tsy zay zava-misy zao. Misy stagiaire marobe de raha stagiaire hoe nampitondrana ny zavatra anatina fanavaozana, olona tsy anatina corps ve no ataonao SG any anatina ministère, ça se fait pas en matière administrative. Fa ny tegna amizany raha vao hiteny de irahana ndray reo olom-boafidy sy le journaliste tsy vitsivitsy zay voky anatina fitondrana mifandimby, de reo nirahina manao contre-faction sisa, miataky le olona mba mampianatra anao mifo, miataky le technicien tena mahay le domaine, tena hainay nge ny domaine administratif satria io ny fiainanay juriste publiciste anay. Fa zay tsy ino anareo, ino amizay ny asatsika sefa tsika zany avy nanao concertation etc. Jerevy ny article 150 ny constitution sy ny loi 2014-021 sur la représentation de l'État. Anjaratsika no miappuyer ny collectivité territoriale décentralisée, itsika no président ny comité de gestion des risques et catastrophes, itsika no manampy am'le homologation nadina entina ny fitsarana, itsika no afaka manao appui technique, manao tutelle financière allégée. Dikany tutelle financière et allégée, itsika no tokony hanampy ny maire amin'ny élaboration du budget communal, de manampy ny chef de région amin'ny élaboration du budget régional. Zany tokony asatsika. Itsika tokony tsy tsabaka gérer ny caisse-na commune na ninona na hiditra ho namana ordonnateur, ary zay ny hadisona am'le siady. Itsofohany olom-boafidy ny député zay tsy exécutif ny exécution na siady, de lasa diso le izy satria misy conflit d'intérêt institutionnel. Ny contrôleur ndray no lasa manao ordonnateur, ny député tokony contrôle ny le budget ny siady zay alefa injectena amin'ny commune ndray no lasa gestionnaire miaraka ao. De efa mandika ny lalam-pandroana angatsika zany, mandika ny loi ny principe budgétaire angatsika. Ino que ny principe en matière de budget, exécution budgétaire, ce qui ordonne ne paie jamais.
et s'équiper n'ordonne jamais, vice versa. De zany zavatra zany hadisoana fa de samy mijery satria inona ny antony avelatsika mahazo vahana ireo politicianina sy mahay teknika sy nianatra le teknika satria mipepona foana ny teknisianina de affectena de abrogena de alefa amy flotte satria forongony any forongony atsy lokoana hoe menamena de mangamanga de maitsomaitso de vonovono de sahala amizay de potika ny teknisianina sy afaka miteny de zao mangalana reo olombo fidy hanazavany zavatra hazavaiko zao na de misy boky eo amin'io fa sahirana izy mahakana satria sy domaine le izy sy hainy fa zay zao no mahay azy fa zay pepona fotsiny hoe niaraka tamin'ny mpitondra teo aloha hono nefa nimpiasa-panjakana moa hiala izy ne tsy misy anatin'ny administration foana nampiasa-panjakana ry zareo de maninona tsika manaiky abadoana salamo zany le tsika elite tsika teknisianina pepepon'olona fatany salamo zany de manaiky ino amizay ny problème de inona ny solution ny problème tsika de faiblesse na IFT retarana le vola dotation avy aty amin'ny fanjakana de dépendance ny commune ny collectivité territoriale décentralisée midépendre loatra miankina loatra ny fanjakana foibe satria 70% ny budget ny commune zany dotation de l'état fa tokony manana assiette manana tokony to avy any amin'ny agny commune mba hivelomany fa raha vo tsisy teknisianina koa miara-miasa aminareo ao amin'ny commune raha tsy manampy ny commune koa ireo représentant de l'état ny chef district sy ny préfet sy zavatra manjary angeto de mba mesatsika ry collégisany rehefa tendrena fa aza manao zavatra hafa fa manjary miara-matetitsika sy ny rehetra de izay ny zavatra mba apitaiko amitsika androany de mba manaova partage de mba mihenoa tsara sy zaho mihenoana fa nilesona ampianariko satria za fa misy mapriska hankahala fa nahalanareo za mahay avao de amaranako azy atombo ny élection any amin'ny fokotany manaraka ny commune manaraka ny région manaraka ny province raha mbola averina ny faritany de mazay vao manaraka ny députation sy ny sénatorial de ny farany ny élection présidentielle filamina Madagasikara raha zany ny ataotsika satria président tena voafidy ny vahoaka tsy nampitahitra an'izaniza sy nisy olelahan'izaniza no président hitondra ny Madagasikara de sady hain'ny teknisianina izy hampihatra amizay ny politique générale de l'état izy sy ny premier ministre satria exécutif bicéphale itsika hiasa tsara ny député sy ny sénateur hamolavola ny lalàna sy ny sisa hanapakevitra ny commune ny maire hanapakevitra ny chef de région zay ho fidina araka ny lalàna velona hanapakevitra ny chef de province raha hasina le izy eo amizay tsika raha fa mifindra raha fa transférer ny compétence sy ny richesse sy misy amizay ny équilibre régional ndao tsika raha hanao état fédéral eto Madagasikara de manaraka tsikelikely de nitaranatsika satria tsika fa maty tsika zay va tafatsangana zany état fédéral zay fa nitaranatsika ny goka le zavatra nampianariny eto de zay zany le lesika hatramizay le exécution budgétaire de nanao fahotana mahafaty daholo ny mpitondra ny fandimby zay nanendry gouverneur tsy mbola miezaka manendry chef de région par intérim satria inona ny antony tsy misy organe de contrôle l'exécution budget régional fa ny commune aloha misy ny conseil municipal sy ny conseil communal igny zany manaraka le principe budgétaire tsika fa ao amin'ny région misy lavaka satria tsisy ny conseil régional tsisy ny organe délibérant de mandika lalàna tsika io manao ny tsy fanao en matière de finances publiques mandika ny principe de droit budgétaire de tsika samitsika ihany ary mahagaga fa zay mpitondra mifandimy de tsisy mahasahy mihitsy anao le élection régionale tsisy mahasahy mihitsy anao élection ny chef fokotany fa tany amin'ny régime ny président Ravalomanana nange ny fifidianany chef fokotany farany de zao zany soloana fotsiny le izy fa tsy ataony fifidianana de inona ny sasahina manao élection régionale zany de inona ny sasahina manao élection ny chef fokotany atomboho avy any le izy de io siady io mila jerena ongoto tanatin'ny siady tao ny député fa ny député sy exécutif fa organe mpanao contrôle ny exécution du budget de l'état manao micontrôler ny acte sy ny action gouvernementale zay ny asan'ny parlement fa parlement gasy vandambandana de misy eto amitsika daholo ny zavatra endémique ankylosante
tout est endémique ici à Madagascar. Ka zay no anaovako veloma jiaby, anaovako velomantsika rehetra, zay indray no azoko ampitaina amintsika. De mahaiza mihaino, de mahaiza manao débat, de mahaiza manao critique constructive, zay zavatra tsy voateniko teo sur le plan je suis pas pratique et théorique, de ampianareo any amin'ny commentaire. Fa za mino fa tout était dit, satria ny tena moa zany publiciste contemporain, mpampianatra finance publique sy droit budgétaire any amin'ny université mba maromaro zany eto Madagasikara, zay le izy tsy hoe mirehareha fa fier d'être publiciste. De zay mana halany sasany le zalahy mirehareha, non fier aho, tsy mirehareha za fa haiko le izy. Ne hodikaiza nareo nihodikaiza de haiko ny droit public, na inona ny ataonareo, na hanompahanareo. De je suis publiciste contemporain, docteur en droit public et sciences politiques, tsy voakosika anareo mandrakizay zany, sady administrateur civil, théoricien zany praticien. De na hisinina tsy mirehareha fa miconfirmer le fahaizana sy ny zavatra nampianarina. Isaorako anareo mpampianatra nampianatra hatramizay, sy mbola hampianatra ahy havitako ny HCDR fa tena zava-dehibe nomenareo ahy, tena manaja anareo respect ho ny mpampianatra amin'ny université rehetra zay nampianatra ahy, zay nanao niarananao débat amiko ny université, zay nanaiky hampianarako na public io na privé na institut supérieur, zay nanaiky hampianarako hapitako am'le tanora malagasy, hapitako am'ireo relève reo zao fahaizana ananako zao, satria za tsy manao rétention de formation, tsy manao rétention d'expertise, tsy manao rétention de compétences, fa je partage pour tout le monde. Zay nandefasako azy eto amin'ny Facebook mba hampitovy ny niveau, mba hampitoroako ny voaka malagasy hoe zao nge nilesika, zao tsy nilesika. Hatramizay de nampianatra zay, hatramizay de nagnome conseil zay, hatramizay de nanoro hevitra ny mpitondra ny fandimy zay, fa ny sasany tsy mihaino, de ny sasany mihaino, ny sasany menatra hanao réaction. Satria de raha voaretsaka fahaizana sy fampitana zavatra tsara eto amin'ity Facebook ty, eto amin'ny réseaux sociaux malagasy, tsy raha misy manao réaction fa mandray notre zalahy de ambadika any izy mandray iny fa tsy maninona, fa matao partager koa tonga de foiko atsika malagasy. De zay ndray mahakasika ressource, zay ndray mahakasika ny clé de répartition, zay ndray ny tokony hoy izy zany amin'ny resaka décentralisation sy ny collectivité territoriale décentralisée andramo zay. De iny zay no lalana hankanesatsika any amin'ny fédéralisme. Raha tena tiatsika marina le fédéralisme, de antomboho am'izay transfert de compétences zay, transfert de ressources sy ny clé de répartition sy ny rehetrarehetra. Aza menatra nareo mpitondra fohy be hamindra le fahefana any amin'ny rafitra ratsa mangaika, de aza menatra, aza matahotra hanao élection, ataovy ny élection sy fokotany, avy reny élection communale, avy reny ataovy am'izay ny élection régionale, fidianan'ny chef de région sy ny conseil régionaux. Raha hanao province apiditra amin'ny province amerina, ao anaty constitution hoe ataovy élection provinciale, mifidy chef de province de mifidy conseil provinciaux. De io mpanao politika miady toerana marobe zany, fa misy toerana marobe zany ny conseil régionaux zany sy fa anjatony mahery, ny conseil provinciaux fa anjatony mahery. De vitsivitsy zany ny fandombaka toerana. De mbo maro koa ny lany député amin'ny 150, maromaro koa ny lany sénateur mety amin'ny 21 eo. Mba fa madivadiva ireo mpanao politika tia seza reo, raha tiana vahoaka. Fa ny sasany mety aminy io état unitaire sauvage io, centralisme sauvage io, satria izy tsy raha tian'olo amin'ny tany misy anazy, ny province sy ny région misy anazy sy ny commune agny, de mandeha mijokojoko aty izy mitondra CV, de voatendro ho ministre, voatendro conseiller, voatendro inona. Fa raha atao fifidianana, petafan'olo risy lany. Ny halabatiko moa io ihany koa, de sy ny sisaka, de mikasitraka tompola makaterina tompoko vava fa lavalava izy zay. De raha misy zavatra tsy zakanareo, de le tsy zakarina fa ny tenako eto foana azarina ny tenako, satria malagasy, technicien malagasy, fier d'être technicien parmi les élites malagasy, ary tsy menatra miteny hoe mahay raha fa ny domaine haiko, raha fa tsy haiko le izy de mangina ny vavako bosikozy io no aza, fa raha fa haiko kosa de partageko aminareo ampitiavana fa tsy fireharehana, satria
zay mizara ho ny sambatra zay manome toy zay mandray de efa savasambatra nge za io na de tsy sambatra manan-karena fa manan-karena hasambarany tamile partage araka ny tenen'ny soratra masina hoe sambatra zay manome noho ny mandray ka de makasitraka tompolahy makatelona tompoko avy hoelavelona Madagasikara hoelavelona ny firenetsika de hoelavelona itsika rehetra zay sy zay no vita koa dia ho faranana amin'ny hira izy Tani sarude di masina tuku luka sundunge ni rasa mai talo mati uwana lutenda lasanai Nitsangana Nurra Nitsangana Kasamana Ayai Samuano Andesadi Waki Murra Mitsuru Saitu Kurelai Nitsangana Nurra Nitsangana Kasamana Ayai Samuano Andesadi Waki Murra Mitsuru Saitu Kurelai Sikiaretti sawa kanga naragi, jasuta baina naravanaku, kaitu malai asarasati, yung luara lufutu jinisu, mitsangan narikalu, taunun ramitsangan nakasamana ayay, sanuano ang rasabi hoki, mun ramitsuru sa itukulelay, Nitsangana, Nitsangana, Kasamana Ayay, Samuan, Sabiwan, Mitsuru Saitu Kulelay, Malagasyo, Adel Bangkati, Upiralay, Beniray Tabu, Di Bangkala, Tawisanati, Teniray Tuko, Nisay na Singipu, Nitsangana Rikabu, Taunura Nitsangana Kasamana Ayay, Sanuano Ando Sabihoki, Mitsuru Saitu Kulelay, Nitsangana Nitsangana Kasamana Ayay, Sanuano Sabihoki, Mitsuru Saitu Kulelay,